mbola miaravantsika indray a mianarany Jesosy Kristy tompo dia manonona ny fitomboniny ny fahasoavana sy ny fiadanany ao amintsika satria manome fahasoavana sy fiadanana izy fa mbola sitrapony tombo zany ka dia anisan'ny mahatonga antsika afaka mitombo dia ny fibanjinana an Jesosy Kristy dia ny loha hevitra androany dia mibanjina an Jesosy Kristy ao anaty fiazakazahana. Paoly apôstôly dia nilaza an'izay mihitsy hoe manana fiazakazahantsika izay ataontsika ary misy vavolombelona maro manodidina antsika anatin'izay fiazakazahana izay izy dia mijery Jesosy isika ilay tompony finoantsika sy mpanefa izany. Eo amin'ny fiainantsika rehetra samy manana tanjona, samy mba manana tanjona tiana hotratrarina daholo dia samy manana ny fomba ho ataontsika ao anatin'izany hoe atratrarina ilay tanjona zany. Dia ao anatin'ny fatratrarina ny tanjona io dia tahaka ny mpiazakazaka isika. Misy le antsony amin'ny teny vahiny point de départ, toerana iangana dia avy eo toerana atongavana. Raha ohatra ny olona tsy mahalala akory hoe avaiza miainga dia atraiza le tanjoko dia tsy hotody amin'izay mba irin'ny fony izy. Manana tanjona ianao io, misy ny tanjona fiezaka, misy ny lavitrezaka. Ny hitahitanao dia hotratranao aingana le izy. Dia zay mahatonga antsika miresaka momba ny hoe miazakazaka. Ary ny tombo tokoa dia mampirisika antsika tsy hitaredretra amin'ny fanarahana azy, tsy hitaredretra amin'izay zavatra ataontsika. Ary na izy azy efa niteny fa na izy tenany kosa dia nanambara ho afaingana, izany hoe fomba n'Andriamanitra mihitsy io. Indraindray tsika mieritreritra ela be izy zany fa za milaza aminao fa ho an'izay matoky dia tonga faingana ny fidiran'Andriamanitra nitsihatra eo amin'ny fiainanao. Ary ho an'izay milaza koa hoe mbola ho ela ny fiavian'ny tompo, aza diny foana fa izy efa niteny ho afaingana, tsy azo anampiana, tsy azo analany zany teny zany. Ankehitriny ary ianao dia tomboko hiazakazaka faingana ho amin'ny tanjona ary mampahery anao sahady fa vitanao io rehefa mibanjina any Jesosy Kristy ianao. Raha ohatra ny olona anankiray miazakazaka entiny tahotra izy dia sady miazakazaka izy no miondrika dia vao mainka ary mianjery na vao mainka koa midona amin'ny zavatra eo aloha ny lohany. Fa ny mpiazakazaka raha ny tena izy dia ilay faritra atongavana, ilay toerana atongavana, tsy miala amin'iny ny fijeriny, mifantoka amin'iny izy. Ary indraindray za mbola tsy manomboka akory lay fanairana hoe lasa amin'izay dia fa tonga dia ataony mifantoka be ao anatin'ny fony mihitsy ilay tanjona. Dia zao zatra ambarako aminao, aza ilay zavatra irinao no ataonao mibany fa andramony banjiny Jesosy. Teo aloha tsika dia ndresika manao mibanjina azy ilay famonjena, loharano-pamonjena, tsy mitanondrika zany fa mitraka satria nasandratra Andriamanitra izy ary tsisy mpamonjy afa-tsy izy. Fa androany dia ao anatin'ny miazakazaka dia teo aloha zany dia tsy mihetsika tsika fa mibanjina azy. Fa ny androany ao anatin'ny miazakazaka izay ataontsika, ao anatin'ny ezaka izay ataontsika dia mifantoka amin'i Jesosy ny masontsika, ny finoantsika, ny fontsika, ny eritreritrintsika dia mifantoka amin'i Jesosy. Rehefa mifantoka amintsika dia lasa misy fifandraisana mitohy eo amintsika sy izy. Dia rehefa misy an'izay fifandraisana mitohy izay dia misy hery miampita. Ary lay hery efa nataony ao anatintsika dia manjary miasa rehefa mibanjina an Jesosy isika. Raha fa tsy mibanjina an Jesosy isika dia iovaova foana ny hery manosika atsika. Indraindray miridantsika tsy araka ny tokony ho izy dia tsy tonga amin'ilay tanjona. Indraindray mety mivily lalantsika, indraindray tonga amin'ilay fitenin'ny olona tsy ao anaty pista dia tonga fiteny hoe disqualifié. Fa rehefa mibanjina an Jesosy tsika
dia ao anatin'la tena faritra tandrify atsika tsara tsy mierikeryka tsy variana mifantoka amin'ny zavatra hafa zany akory tsy midre tsy manao na inona na inona fa mitena azy le ninoninona ataonareo na mitenina miazy ataovy amin'ny anaran' Jesosy Kristy zany ao my fiainatsika rehefa miteny hoe miravoravo ny Jehovah dia mihinanao zay irin'ny fona fa le miravoravany hoe dia mifaly sady atao antom-pifaliana mihitsy izy ankafizina mihitsy lay fifandraisana aminy manompo azy koa dia manompo ampifaliana ao anatin'ny azakazaka zay ataotsika mibanjina ny Kristy tsika dia tahaka ny hitantsika mihitsy ilay tanany misintona atsika makeny aminy fa ny tena marina hoe dia izy nitanjona izy mihitsy mitanjona le zavatra azotsika eny an-dalana eny eny tsefatsefany eny endriky ny fitiavany daholo endriky ny fahasoavana ary na ny olana lalovantsika koa ary dia ho ny ten'Andriamanitra ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa zay tia an'Andriamanitra rehefa mibanjina ny Jesosy Kristy ianao ao anatinao foana ny amin'ny fitiavana ianao ny famonjeny ianao ny masarobidy ianao eo anatrehana ny amin'izy mihevitra anao izy nampanantena hoe hanomesainanao a dia hanorinao ny lalana tokony alianao izy le nanambarako raha sendra misy tanjona lavitrezaka taka an'ireny olona manao marathon reny mahitsika ary nandray tsika mieritreritra mihitsy ahoana moa ny afitanana zany olona manao azakazaka 570 kilometatra ary ny zavatra mahavariana dia zao olona lazaintsika kely endaka tena le marotsaka kely ohatran'ny Etiopiana ohatsika ohatran'ny olona tsy ampy sakafo aza le izy nefa dia zareo mihitsy mavita n'ilay azakazaka inona ny mahatonga an'izay fibanjinana an'ilay tanjona efa ao an-tsainy sahady ny amin'ilay toerana hotratrariny ary amin'ny fotoany dia tena faly izy satria mahazo fandresena zany miteny ianao tsy hoe rehefa maika ianao dia lasa lavitra tsy hoe rehefa mikorapaka ianao dia lasa lavitra fa rehefa mibanjina ny Jesosy Kristy ianao izy ny manome anao ny fiteny ritmanao amin'ny fiainanao isika rehetra tsy samy manana ny mahisika antsika ary Jesosy koa dia mitondra antsika araka ny amin'ny mahisika antsika aza mijery ny hafa aza variana mijery ny fiazakazaky ny hafa aza diny koa nefa hoe fantaro ny zavatra rehetra dia azony mafy zay tsara afaka makalesony ianao amin'ny fiazakazaky ny hafa fa tsy variana hijery na hianatra ny fiazakazaky ny hafa fa ianao hiazakazaka ianao ary tantanan' Jesosy ianao amin'ny ritmanao ny finoanao dia asainy tompo iainanao tahaka ny hoe afa ny endrika ny ainan'ny Petera azy afa ny endrika ny ainan'ny Jaona azy reo mpaminany misy mpanoratra izy ireo misy mpandahateny izy ireo mpampon'Andriamanitra maro hitanao samy misy endrika samy hafa daholy ny amin'ny fomba anatanterahany fiazakazany ianao koa fantatra Jesosy tsara ianao dia tahaka miteny aminao izy androany hoe aza matahotra ianao anaka aza matahotra ianao fantatra ianao dia hanampy ianao afaka hiazakazaka amin'ny ritma mamety anao amin'ny fomba mamety anao aza miazakazaka amin'ny tongotry ny hafa amboniny tongotry ny hafa aza mianatra loatra ny famindra ny hafa zara mizara aminao dia mamisy ny fomba fiazakazaro tsy voatery mety aminao le izy anjaranao fotsiny dia mandray lesona ianao amin'izay hitanao ity ivelana fa ianao io fantatry ny tompo manokana ny fiaina kristianina dia fifandraisana manokana relation personnelle aminao sy Jesosy Kristy dia zay fifandraisanao amin'izay mahatonga anao afaka hiazakazaka dia ho tonga mitanjonao ianao na le tanjonao lavitrezaka na le tanjonao foiezaka mibanjina ny Jesosy Kristy ianao aefa ianao avita ianao dia tonga amitanjona tiana hotratrarina dia tomba ao aminao ny ary avokatra ao aminao ny teny mombanao ny tompo amin'ny herin'ny fanahy masina zay omeny anao hitarika anao
amin'ny lalina anao ry ampahireny ao sotra